Ho ampitomboana ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo Ray izay ny an-danitra fa afaka niaraka mivavaka ao omaly. Ary misaotra anao ny amin'ny teninao izay mifampahirezana sy fampizarana. Hika ny mba hampitombo finoana, fanoloran-tena, fahatokiana ho anay izany. Ary indrindra fanantenana hoentinay mamakivaky ny androm-piainanay sy isa rehetra Tompo. Dia irianay sangatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika araka izany ry havana, fa dia mindray herinandro vaovao, irariana mba ho herinandro feno fahasoavana, miaraka amin'i Jesoa Kristy ho anao, ho an'ny isam-batan'olona, ary ho an'ny isan-tokantrano izany. Araka ny efa nambara dia miova lohahevitra indray tsika amin'izao volana febroary izao dia hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Ny mamonjy koa izany dia azo ambara koa amin'ny dikany ihany fa hoe manasitrana ry havako. Fa tsy resaka ny amin'izay aloha tsika fa ny mahazava-dehibe an'ity lohahevitra ity izany dia hoe tsika rehetra misaintsaina ny amin'ny halehibehan'ny tenin'Andriamanitra izay hita ary azontsika vakiana manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy, ilay 9 boky. Izay izany no tena mahazava-dehibe azy ity. Noho izany dia manentana antsika hatrany mba hamaky sy handinika ny soratra masina isan'andro fa zava-dehibe ho antsika tsirairay avy izany. Fa anio kosa indray dia ny filazantsara araka ny Jaona, toko voalohany 9:11, tapany voalohany ry havana no hozaraiko aminareo, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny teny dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Amen. Araka izany efa haitsika izany, ary ny teny dia tonga olombelona. Izay koa izany ny tena dikany hoe tonga nofo, ary ny teny dia tonga olombelona ka niara-nonina tamintsika. Tsy iza akory fa Jesoa Kristy izany. Ary raha ohatra izany jerevantsika ilay mamonjy ny tenin'Andriamanitra dia azo ambara tonga dia mahitsy koa izany hoe mamonjy Jesoa Kristy, satria izy ilay tenin'Andriamanitra tonga olombelona, tonga nofo ary dia miara-monina amintsika ry havana. Zava-dehibe izany. Omaly ihany koa izany tamin'ny Efesianina toko voalohany izay perikopa voalahatra ho vakiana ry havana dia verimberina tao ny amin'ny hoe ao amin'ny Kristy. Tena zava-dehibe koa izany ho an'ny fiainantsika hoe ao amin'ny Kristy. Noho izany dia raha resahantsika izany hoe ny teny dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika dia Jesoa Kristy izany dia izao ary mba ahafahanao mahatanteraka an'izany hoe fiarahamonina miaraka amin'i Jesoa izany, mba ahafahanao manatanteraka an'izany hoe ao amin'ny Kristy izany, dia ireto ry havana misy dingana roa izay tsy maintsy atao izany. Dia voalohany aloha vonona ianao izany handray an'i Jesoa, ka ao anatin'izany fahavonona handray an'i Jesoa ho tombo sy mpamonjy izany dia hifonana ny ota rehetra. Io izany samy mandinika amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, izay ilay dingana voalohany, hifonana ny ota rehetra. Eo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia fantatrao ry havana inona ny ota mamatotra anao, inona ny ota malaky mahazo anao. Hifony eo anatrehan'ny Tompo izany. Ary ny faharoa dia mivavaha, ankoatran'ilay vavaka fonana teo izany, dingana faharoa dia mivavaha, raiso mihitsy Jesoa hoe hiditra ao am-po ho mpanjaka ny fo. Dikany hoe mpanjaka dia izy izany mpanjaka Tompo, fa isika izany mpanompo. Noho izany dia vonona hanao ny sitrapony manomboka izao. Ny sitrapon'ny Tompo izany no mandeha mialoha, izay vao ny sitraponao. Izay izany hoe hifonana ny ota ny dingana voalohany, dia ny faharoa mandray an'i Jesoa amin'ny alalan'ny vavaka ho mpanjaka ny fo, hanao ny sitrapony izany ianao manomboka izao. Rehefa vita izay dingana izay dia tanteraka eo amin'ny fiainanao indray izany manomboka izao ny aina amin'ny fiainam-baovao. Dia rehefa tonga amin'izay ny olona dia antsoina koa hoe nateraka indray izy, antsoina koa hoe nandray ny fahateraham-baovao izy. Manomboka eo dia voafora fo izy, manomboka eo dia babon'i Jesoa ny fiainan'ny iray manontolo, ary ny fifoazana dia nanao hoe olona ny fo. Zava-dehibe izany mba ahazahoanao hoe tena miaina amin'izany hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra, mamonjy ilay teny tonga nofo.
mamonjy Jesosy Kristy ao amin'ny Kristy ianao, ao amin'ny Jesosy ianao. Ho tanteraka izany dia inganiry avana ty andro anio ity zany izay alatsinainy 7 volana febroary, inganie mba anio no andro iainanao an'izany fahaterahambaovao zany. Eny e, azo atao koa zany hoe fanavaozana ny fanoloran-tena raha efa nandray an'i Jesosy ianao, dia ho fiaingana vaovao amin'ny fiainanao anio, dia tena ho tsapanao mihitsy anie zany hoe tenin'Andriamanitra mamonjy, Jesosy Kristy mamonjy amin'ny fiainanao isan'andro zany. Eny, ho tanteraka aminao zany ry havako hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra indrindra Tompo fa noho ny fitiavanao dia nirahanao Jesosy Kristy ilay teninao, teny velona, teny tonga olombelona, dia miara-monina aminay. Izay Tompo mba te handray ny famonjenao ihany koa, anapaka tanteraka izay mety fandraisana amin'ilay ratsy sy ny fahalimena sy ny fahazaran-dratsy rehetra, ho tapaka tanteraka izany ka dia olom-baovao izay manomboka izao, olona ao amin'ny Kristy. Tompo apetraka manontolo am-pelantananao ary ty herinandro ity, na ny fiainanay, na ny asanay, na ny fianaran'ny ankizy, ny andraikitray rehetra, samy mba ho tahinao avokoa any. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho aminareo hatrany ry havana ny fiadanan'i Jesosy. Amen.